Valomerabantsika rehetra aminaran'i Jesosy a ampiana kely ireo toro anankiray angamba azafady ray amin'ireto fotsiny dia mety. Dia faly mahita antsika rehetra eto an-tanindrazana indray a mbola mahiteny gasy tsara tsika fa tsy niova fiteny akory. Saotra ny tompony amin'ny zavatra rehetra mandritra izay fotoana elaela kely a tsy nionana izay nalahelo anay ve nareo aloha dia tsy nalahelo fa ndeha hiverina indray izay raha ohatra tsy nalahelo. Tany efa nisy teny hoe mijanona ty fa mbola misy efatra any. Dia androany a dia faly miaraka amintsika rehetra eto indray a dia manona fahasoavan'ny Tompo amintsika fampizara ny hafatra isika anio. Tsy haiko loha izay omen'ny Tompo anao androany a fa dia mino fotsiny fa manana anjara ianao e. Zao le namanao manana anjara ianao e. Ndao ary maka teny amin'ity andro androany ity. Iza fakitsika ary. Antsika hijery atao amin'ny Petera voalohany hainao ity teny ity. Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Toy izao mivaky ny teny hitanareo anaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Dia inona ny antony anaovany an'izany? Mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho fahazavany mahagaga. Korintianina voalohany toko fahasivy. Korintianina voalohany toko fahasivy dia anevaka itsika ny andininy faha-efatra amby roapolo ka hatramin'ny farany. Anaran'i Jesosy tsy fantatrareo fa izay mihazakazaka amin'ny tamin'ny fihazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Mihazakazaha toy izany mba azonareo. Raha mihazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety ho loha ihany fa isika kosa ny tsy mety ho loha. Raha izao ary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitotoa ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely rivotra. Fa asiako mafy ny tenako mangana ka andeha voziko fa andao na dia efa nitory tamin'ny sasany azaho dia ho lavina kosa ny tenako. Amen. Ireo teny ireo no raisina aloha, tsy haiko hoe iza amin'ireo no tena omen'ny Tompo fa ny ampovoany antsika mahita azy. Tamin'ny tapabolany anio ngamba raha tsy diso ahako dia nandeha lasy izahay dia io lasy io efa fanaondry zareo any ivelany intelo isan-taona indroa isan-taona eo eo. Ohatra ilay ataontsika rehefa any parafaratany zany dia manana ny fotoana io koa ry zareo izay ionana amin'ny
rehetrarehetra Frantsa manodidina rehetra, misy hatrany Italia tonga ao dia tian'ny malagasy be mihitsy ny fiarahana ohatran'izay satria tsisy mihitsy any. Dia indraindray ary olona tsy fantatra ny tonga ao misaotra anarana dia feno ny toerana, feno tanteraka ny trano fatoriana tamin'izay 75 plasy dia feno. Dia nefa ankoatran'ireo dia misy olona hafa tonga dia mody ny harivan'iny ny andro lahady zany indrindra dia tafakatra teo amin'ny 100 teo zahay zany tamin'ny lahady tamin'ny tapabolana ohatran'izao. Rehefa vita ny lasy dia manao an'ilay ataondrareo débriefing izy dia samy miteny avy izay nahafinaritra azy, izay nampalahelo azy, izay tiana hanatsarana an'ilay izy amin'ny manaraka zany dia tonga teo amin'ny toerako dia samy mametrehitra zany mandalo fitenenana dia inatra mbo hoteniniko zany ao anatin'ity. Za sady tsy ponina eto, zahako tsy hoeto amin'ny manaraka dia inona no resahana eto. Dia hoy izay resaka tao anatin'ilay satria fantatro tsara ny karazan'olona tonga eo. Misy karazana olona efa tena hoe ankonana ara-panahy. Dia misy karazana olona mandalo fotsiny dia tsy ho hitanao izy raha tsy amin'ny fotoana tahak'izay indray. Dia zavatra napetraky ny tompo tato am-poko dia izao hoe ny fiarahana tahaka izao dia tahaka ny fanandramana. Tahaka ny fanandramana dia ohatrany hoe manandra tsira ianao dia rehefa vita ny fanandrama-tsira dia tsy misy olona mihitsika hoe izay mandeha rehetra izy dia manandra tsira foana. Dia tonga indray manaraka dia manandra tsira, dia manandra tsira, dia manandra tsira. Fa rehefa manandra tsira ianao dia hoaninao ilay izy anankiray, ohatra izany izao andramanao ny cornichon iray, dia rehefa tianao ilay izy dia inona ny atao? Maka maromaro amin'izay ianao. Mitety an'ilay karazana sakafo ianao zany misy karazana anankifolo ohatra eo, dia ny kibonao tsy atonina 10 fa vitsivitsy ihany. Dia inona ny ataonao? Maka an'ilay tsirairay avy ianao dia andramanao, dia mahita anankitelo tianao ianao, dia amin'ilay telo amin'izay izay tianao dia maka betsaka ianao, amenonao ny kibonao. Dia raha tsika manaiky izay fa tsy hoe karazany 10 izy dia maka ray, dia verina maka ray indray, dia verina maka ray. Dia mihodina eo foana dia farany tsy hitan'ny lelanao tsony hoe nanahoana ary ny tsiron'izy teo. Tsy mety izay. Fa mila manandra tsira ianao indray mandeha. Dia rehefa hitanao ilay fanandramana dia maka betsaka amin'izay ianao, sahaza ny kibonao sy sahaza ny vavoninao. Dia mivoky amin'ilay zavatra tsara izay nandramanao ianao. Dia ohatra izay ihany koa raha lasa anabavy ny fiarahana amin'ny Kristy. Misy etapy ianao manandra tsira. Fa mampalahelo ao anatin'ny tontolo fanompoana, misy olona manandra tsira mandritra 10 taona. 10 taona izy manandra tsira ihany. Dia 10 taona izy manandra tsira ihany. Tsy hitanao tena misatache izy. Tsy hitanao manolotra ny momba azy izy. Fa discret kely eo foana izy. Tonga izy indray mandeha isam-bolana. Tonga izy itsindraindray. Tonga izy rehefa malalaka. Ao anatina vanim-potoana anankiray fiarahana amin'ny Tompo dia azo ekeny izay zavatra izay. Azo ekeny izay zavatra izay. Hoy izy ny teny Hebreo hoe misy natao hoe fahazazana. Misy ny vanim-potoana manandrana ianao. Ary ny boky Salamo manambara an'izay mihitsy hoe andramo ka izaho fa tsara Jehova. Vanim-potoana anankiray manandrana ianao. Manandrana. Manao ese, manao tentative. Ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny fiainantsika tena nanomboka tamin'ny fanandramana daholy. Fanandramana daholy. Raha ohatra ka hoe misy olona anankiray izao mpanao sary matianina, dia tsy maintsy nisy vanim-potoana tao anatin'ny fiainany. Nanandrana izy nanao sary. Raha misy olona anankiray mpitendry mozika, dia tsy maintsy nisy vanim-potoana tao anatin'ny fiainany. Nandramany aloha ilay mozika.
nanandrana instrument anankiray izy dia hitany hoe metimety amin'ilay izy. Nanandrana hafandray izy dia hitany hoe tsy dia voan'ilay izy. Nanandrana fanotelony izy dia hitany fa io ny tsara indrindra. Nanandrana fanefany izy fandiminy izy. Dia eny no ilay teo amin'ny fahatelo mety amin'ny indrindra dia lasa amin'izay izy mifonsa amin'ilay fahatelo. Ao anatin'ny fiainantsika dia misy sélection naturelle ohatran'izay. Misy fisafidianana tahaka an'izay. Misy fanandramana tahaka an'izay. Amin'ny lafiny maro isan-karazany. Raha hividy akanjo ianao dia ohatran'izay ihany koa. Vidy kiraro ianao dia ohatran'izay. Misy mpivarotra 300 amin'ny avance Saint-Terre dia mitsofoka ianao. Tsy tetezinao izy rehetra fa lany andro ao ianao. Fa mba mijery ianao dia efa mahazoazonao sary, azonao onona hoe ity ny tiako dia ity ny tsy tiako. Dia lasa ianao mitety an'ilay trano fivarotana dia manandrana tsikelikely, manandrana tsikelikely. Rehefa henonao fa ato le mety, dia ato le mety kokoa. Dia amin'ny farany ianao manapa-kevitra ato amin'ilay mety kokoa any andeha. Dia hividy an'ilay kiraro dia hody ary rehefa avy eo. Mety misy fotoana ianao manandrana an'ilay izy fa tsy afa-po tsara ianao androany. Lasa ianao mifindra fivarotana, alao amin'ny herinandro, alao mitapa-bolana. Fa tsy manandrana kiraron'olona ny ataonao raharaha mandritra ny 5 taona. 5 taona tsy nentina nahazo kiraro. Pointure ny enitombo ihany entre-temps. Ny lamaody ny eniova ihany. Efa tapitra ny lamaody ny drigy, izay ianao vao tapa-kevitra hividy drigy. Dia gaga ny olona hoe fa ahoana ary izany zavatra izany. Fa manandrana ianao. Dia rehefa hitanao fa tsara, dia lasa ianao manatotona amin'izay. Manandrana dia manatotona rehefa avy eo. Fa raha manandrana nataonao raharaha dia tsy mahazo ninina ianao. Tsisy olona voky ao anaty fanandramana izany. Tsisy olona afa-po ao anaty fanandramana. Fa ny olona voky dia ao anaty fihinanana. Ny olona afa-po dia ao anaty fihinanana. Fa tsy mijanona amin'ny fanandramana. Teboka voalohany raha lasena bavy, ny fiarahana amin'i Jesosy dia tena azo atao ny manandrana. Tena azo atao ny manandrana. Tena mety ny manandrana. Mitory teny ny pasteur, mitory teny ny mpanompon'Andriamanitra, mizara aminao ny afatr'Andriamanitra, dia manana zo mihitsy ianao. Ary encourageko mihitsy ianao hoe andramo ny miaraka aminy, andramo izany fiadanana izany, andramo ny fitiavan'i Kristy, andramo ny ainana izany finoana izany, andramo manompo an'Andriamanitra. Andramo. Manao ese mihitsy ianao, manao testa mihitsy ianao, afaka mifanaraka an'izany amin'ny tompo mihitsy ianao hoe tompo, okey ary, andeha anandrana, okey ary, andeha hojereko hoe manahoana marina, tahaka ny fitantarany zareo marina ve? Hoe tena misy fiadanana ao anaty fahoriana izany, tena misy fifaliana ao anatin'ny zavatra sarotra izany. Asehoy ahy ary izany, mba ataovy henoko ary izany, mba ataovy tsapako ary izany. Fa rehefa tapitra ny periode ny vanim-potoanany izay fanandramana izay, dia manapa-hevitra, hiditra lalina amin'izay. Amen. Manapa-hevitra hinana sy hivoky amin'izay. Hozy ilay ten'Andriamanitra nivakitsika teo. Ny mpiazakazaka rozy izy Paoly. Tsy fantatra rehefa fa izay miazakazaka amin'ny tany fiazakazahana dia miazakazaka avokoa, fa ny ray ihany no mahazoloka miazakazaha toy izany. Mba azonareo. Tahaka ilay tentativa izay niresako aminao teo. Manandrana ianao aloha. Manandrana ianao. Mety aminao ve ty sport ty? Sport tsy inona le fampitahana. Ao anatin'ity Korintiana voalohany toko 7 ity. Mety aminao ve ty sport ity? Mety aminao ve ny fiarahana amin'i Jesosy? Mety aminao ve ny fanompona azy? Rehefa mety aminao, dia mila manapa-kevitra amin'izay ianao, tsy mpanandrana fotsiny irery ihany. Fa rehefa mpanandrana fotsiny irery ihany ianao, dia maty double ianao. Satria maninona sady tsy mahazo loka ianao no lany fotoana. Raha moa tsika volana
jona dia tadidiko tsara mihitsy ny analabaka akoatroatran'izao tany amin'ny tsy fantatro tsony hoe 20 taona lasa ka me 30 taona lasa na 40 taona lasa dia ririnina tsara sao zany tsika tsy tena mbola hoe mangatsika be fa tamin'izany efa mangatsika be dia fo maray dia lasa mihazakazaka eo andohalo dia rehefa mihazakazaka eo andohalo dia manao an'ilay izy fotsiny komsa tsy nahazo filinina mihitsy moa azany hatramin'ny farany dia natao fotsiny ilay izy dia za ngisitra tamin'ny nanalabaka dia ny olona rehetra matin'ny arerana fa za tsy dia reraka dia mody mba nasehoko fotsiny tena nanao be mba miaraha ory amin'izay ory zany ilay izy zay zany fandeha fa tsy lasa professionnel mihitsy atao anatin'ilay izy satria tsy henoko tao anatin'ilay fanandramana ny fiarahana amin'i Jesosy andramana dia rehefa tapitra ny periodina fanandramana dia mila miditra lalina amin'izay isika za raha lasina bavy mahita hoe ny fanompoantsika an'Andriamanitra dia tafajanona ny akamaroantsika eo amin'ny vanim-potoana na fanandramana tsy tena fantatry ny kristianina tsy tena fantatry ny zanak'Andriamanitra ny zavatra izay netsoan'Andriamanitra azy eto amin'izao tontolo izao fa lasa tahaka ny aktivité fotsiny ihany ilay kristianisma tahaka ny fanampiainana fotsiny ihany araka ilay resako taminao hoe tsy tena te hiditra ilay olona tsy tena mahatsapa ilay olona fa manandrakandrina fotsiny eo tsy tena eno matahotra an'ilay investissement matahotra an'ilay zavatra mitranga fa zany hoe te izary raha vao matahotra isika dia tsisy ninona azontsika atao mihitsy raha vao mitahotra ny mandeha mialoha raha vao fanahina ny mandeha mialoha dia tsisy ninona azo atao fa isaky ny hanao zavatra ray ianao dia manafoana inona zavatra hitranga aloha matahotra foana inona zavatra hitranga sao dia tsy mety sao dia menjera sao dia tapaka ny tongotra sao dia misy mamingana sao dia ohatran'izao sao dia ohatran'izao fa rehefa miaraka amin'i Jesosy rehefa eninao ny tsirony dia manapa-hevitra hiditra lalina amen eto amin'izay ary tsika hiresaka amin'ilay Petera voalohany toko 2 no vakitsika teo Petera voalohany toko 2 dia zao ny lazainy tenin'Andriamanitra izay novakitsika fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsara n'ilay niantso anareo tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ianareo sy taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsara n'ilay niantso anareo marina faniritsika teo hoe natao aho hideranao fa ny olon'i Kristy dia tsy natao hidera azy fotsiny fa natao ho vavolombelon'i Kristy inona tsara natao ho vavolombelon'i Kristy nanandrany ianao nihinany ianao nahazo tsirony ianao dia rehefa nahazo tsirony ianao dia vavolombelony témoin witnessing mijoro ho vavolombelona ny olon'i Kristy dia tsy olona natao hivavaka fotsiny tsy olona natao hamonjy fotoam-bavaka tsy olona natao hamonjy hetsika ara-pivavahana teny ambony avion dia tady zavatra ho enona nitady hira dia rehefa nitady hira dia nisy zavatra hitako kely zay teo dia nenoko ilay izy any anatina listana hira playlistana hira zany ilay izy hira tao anaty telefona dia nalefako ilay izy ka hitory-teny dia ilay tory-teny avy tany amin'ny 2014 tany hoany na 2014 tany dia miaino an'ilay izy ako dia tory-teny masika be mihitsy ilay izy za ilay mitory-teny zany amin'io hoe tena mamahy be izy zany tena tao dia akamely be tsotro zao fa ny henoko tao anatin'ilay izy
dia ohatr'izao ny titrale izy tsy konokony mpivavahana. Tsika rehefa mivavaka dia manandrana, hitanao ilay tsikonina manandrana vary kely, maka vary any amin'ny mamanareo ianao, vary faribodiny kapoaka dia ny anankiray mitondra karaoty anankiroa, ny anankiray mitondra vilany kely, ny anankiray maka saribô anankiefatra, dia eo miaraka mitonony dia kopakopaka afara io, tsy fidy laso vavy fa miaraka eo daholo, tsisy hoe vehivavy rery manao an'izay. Dia lasa amin'izay vita ilay sakafo dia samy maka sotro kely dia mihinana dia fampizara faly ery amin'ilay tsikonkonina. Fa rehefa avy eo tsisy mody mihitsy any an-trano, fa voky amin'ny mama, fa voky afa ho anareo ilay sakafo. Tsisy voky izany, fa nanandrana dia faly. Ohatran'izay koa ny ankamaroan'ny kristianina, manandrana, manao tsikonina, tsy fantatry ny olona ny zavatra izay napetraky ny tompo. Tsy hain'ny olona ilay izy dia lasa mivavaka fotsiny izy, lasa manompo fotsiny izy, lasa manao karazana hetsika, lasa aktivité no tena mibahan-toerana ao anaty tontolo mpampoatsika. Dia any ka tsy fantatritsika hoe fa maninona moa ny tokony hivavaka, maninona no any an-trano tokony hanana fiainam-bavaka matanjaka, nahoana ny tokony hamaky baiboly, nahoana ny tokony haino toteny, nahoana ny tokony hanana fiainam-panahy, nahoana ny tokony hanana fiderana eo am-bavako. Tsy fantatry ny olona izany. Fa tahaka ilay tsikonina teo, zavatra kely no entin'ilay olona, aport kely fotsiny dia tsy fantan'ilay izy. Fa milalao tsikonina izy androany, dia amin'ny herinandrona izy rehetrarehetra miaraka milalao tsikonina, dia amin'ny tapabolana, dia rehefa leo manao tsikonina dia vadika, dia kilalao foana no atao ao anatin'ilay androm-piainana. Androany dia izara raha lasiana-bavy isika, tsy natsoan'Andriamanitra anao tsikonim-pivavahana. Tsy manao rendez-vous isaky ny alahady, tsy manao rendez-vous isaky ny alarobia, dia miara-mivavaka, dia miara-mihira, dia mitendry, dia manao répétition. Tsisy ratsy izany, tsara izany. Fa inona ny objectif? Inona ny tanjona? Hozy izy Andriamanitra nanontany an'i Eli, manao inona eto ianao? Ary ny hafahafa amin'iny tantara iny dia izao, Andriamanitra no niteny tamin'ny Eli, mandeha any ianao mankany amin'ny tendrombohitra Horeba, fa za hiresaka aminao any. Fa rehefa tonga teo amin'ny tendrombohitra Horeba Eli, dia hozy Jehova nanontany taminy, manao inona eto ianao? Mba tsy ho valiany Eli hoe Andriamanitra, aza fampilavanina any azafady. Zana ny tongotra 7 andro 7 alina dia anontaniana hoe manao inona eto nefa ianao no naniraka mandehanany amin'ny tendrombohitra Horeba. Fa nanontaniana Andriamanitra mihitsy hoe manao inona eto ianao? Isika ihany koa manao inona eto isika? Maninona ianao no mivavaka? Maninona ianao no manompo? Maninona ianao no tonga rehefa alahady? Maninona ianao no tonga alarobia? Maninona ianao no tonga talata? Maninona ianao no tonga zoma? Fa raha vao tsy fantatritsika, raha vao tsy mifantoka amin'ilay antom-pitsika sy ny entsoan'Andriamanitra antsika isika, dia manaraka fanompom-pivavahana, dia manao tsikonikonim-pivavahana avy menakavy, dia mitondra aport kely fotsiny isika, izay ilay fanandramana isaky ny mihetsika. Fa tsy tian'Andriamanitra isika hanao fanandramana isaky ny mihetsika. Tian'Andriamanitra isika alala, hipetraka ao am-potsika. Manao inona eto aho? Nahoana aho no mivavaka? Nahoana aho no manompo? Nahoana no mideran'Andriamanitra? Nahoana no miaritra fahoriana? Nahoana no miaritra fanenjehana? Ny tanjona dia tsotra, ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo, hiala famaizinana hiditra amin'ny fahazavana mahagaga. Ary izay ny antony hiazaka zahantsika, satria maninona tsy manan-kery ho vavolombelona isika raha tsy miazakazaka. Azonao ilay izy? Tsisy hery any anatinao. Fantatrao ny marina, fantatrao ny tokony tenenina, fantatrao fa ianona tokony hiresahana momba an'i Jesosy, fa tsy manan-kery ianao, tsy manana. Satria manino? Tsy ampokotrana, tsy ampokotrana.
nampitamy atsika tahaka ny atleta Paoly. Tsy fantatra reo vahozy izy. Jereo tsara marika eo tsara fa tsy any amin'ny Timoty izy na any amin'ny Titosy no manoratra n'ilay afatra. Fa any amin'inona? Any amin'ny Korintiana. Any amin'ny eglizy. Ary inona io eglizy ny Korinty io? Eglizy na olona mpiadalahy io. Eglizy misy fitsitokotokony io. Eglizy misy fisaratsarahany io. Fa any anatiny zany eglizy zany izy no manambara ny azakazaka izay tokony azakazahana. Mivelatra eo anaty antsika ny tany fiazakazahana. Inona lay azakazaka tokony ho atao? Azakazaka ampatanjaka ny any anaty. Fa manina ny ampatanjahana ny any anaty? Satria Jesosy ny antsoa ho vavolombelony. Ho vavolombelony fahafatesany. Niara voaomby taminy, niara levina tamin'ny natiora panota izay atao anatiko. Niara nalevina tamin'ny olom-bovonjy areo. Ary niara natsangany taminy dia tonga olom-bovao. Zay fotsiny mahavavolombelona. Zay ny zavatra tian'ny Tompo ambara ny vavako. Ary zay miantony ny zavatra rehetra. Fa maninontsika no takian'Andriamanitra hivavaka maharitra. Hoy Jesosy niresaka tamin'ny mpianatra hoe tsy maharitra va ianareo na dia oraray monja ary. Amin'i Jesosy ny oraray maninona? Monja. Fa amintsika oraray be zao. Oraray be zao. Satria maninona? Tsy fantatritsika. Tsy fantatritsika. Tsy hiainatsika. Fa vavolombelona any isika. Fa variantsika amin'ny fiainatsika andavanandro. Nefa fiainana tsy mitondra makaiza. Rehefa misy olona maty dia lasa saina daholo maro hoe dia tsinitsinina tokoa re ty fiainany ty. Dia anao ineto tokoa. Fa raha-pitso izy mbola verina manao tsokonkonina indray. Zay ngefa dia ilay fantatritsika tsara fa tsy mitondra anaiza anaiza ty fiainany ty. Fantatritsika tsara fa tsisy ininona akory manangona ianao. Vetivety eo dia tsy hita ilay izy. Vetivety eo dia lanin'ny valalam-pandany ilay izy araka ny fomba fitenin'ny Baiboly. Ny zavatra manahirana indrindra amin'ny mpanan-karena any ivelany. Dia rehefa manangom-pananana izy dia misy mandany ilay izy rehefa avy eo. Ny sasany misarabady vao eo nanangona 4 million. Fa rehefa misarabady mizara 2 ilay fananana dia efa eo dia tsy hita sady ny valeurany. Ny sasany manangom-pananana dilapiden'ny ankizy fotsiny, manao betizy ihany ny ankizy. Tsy maintsy mandovola amoahana ny zanaka any am-pigadrana. Anonerana ny zavatra sy mainy ny zanaka sy sisa rehetrarehetra. Za tena te hizara aminao mihitsy amin'ity androndroany ity hoe rehefa enonao ho ity ny lalana dia aza misalasala intsony. Atontony ny momba anao rehetra. Mijoro vavolombelon'i Kristy lasa ho amin'ny olona. Na tsara ilay niantso anao. Miala tamin'ny maizina. Hitra fahazavany mahagaga. Tsy mila mbebao ahy ianareo izany zavatra izany. Tsy mila hoe melamy raha tsy fanao. Fa miresaka kely fotsiny ianao. Frazy iray 2 3 dia enonao sahady ny asan'ny Tompo fotsiny any anatiny any. Tsy miandrandra be ianao hoe dia aiza tokoa ary ilay izy. Vita zay mifamafazana dia aiza ilay izy. Misy karazana votsy maniry raha tsy 10 taona. Petraka ao fotsiny izy. Miandrom-pandena izy. Misy situation mandena n'iny voiny. Misy toe-javatra mandalo amin'ilay fiainan'olona mandalo mandena n'iny voiny. Misy mpitoroteny mandena n'iny voiny. Misy olona mitondra problema amin'ny mandena n'iny voiny. Amin'ny fotoana tsy ampozinao, potra moramora ilay voa. Gaga ianao hoay. Fa ahoana no nipotra ilay izy. Ilay zavatra nafafitany 10 taona lasa. Zavatra nafafitany 5 taona lasa. Fa sasy ianao mila tonga saina. Mba tsy ho variana isika eto amin'izao tontolo izao. Mba tsy ho variana isika hivavaka fotsiny. Fa Andriamanitra tsy mila antsika hivavaka fotsiny. Efa zava-dehibe zany. Efa tsara zany a. Fa tohizo ny lalanao. Fa aza mijanona amin'izany. Maninona isika ny asain'Andriamanitra mitondra tena tsara.
Tsy fantatry ny olona zany matetika efa heverin'ny olona fa hoe Andriamanitra alerzika mpahotany fa tsy tapitra eo ilay izy. Fa ny antony hitondrantsika tena tsara dia mba hilazatsika ny atsaralay ny antso atsika. Hiala tamin'ny maizina hiditra amin'ny fahazavany mahagaga. Zay ny antony hitondrantsika tena tsara. Zay ny antony. Fa tsisy antony ankoatran'izay. Tsy mahasoana inona inona an'Andriamanitra raha za tsara fitondran-tena. Ny fiarahamonina mahazo tombony amin'izany. Fa fanjakan'Andriamanitra tsy mahazo tombony amin'izany. Fa rehefa orienté, rehefa fantatro, rehefa tafapetraka ao am-poko hoe inona ny antony izao zavatra izay ataoko izao, dia mahery ny foko any anatiko any. Dia manana hery ahako hiatrehako an'izay tokony hatrehana rehetrarehetra. Firifiry ny olona mila motivation iarahana amin'Andriamanitra. Firifiry ny olona mila motivation hivavahana, hifadiana hanina. Mandray verse, tsy ratsy ny mandray verse. Fa raha izay foana ny fomba fiainanao, tsy tafapetraka ao am-ponao, fa vavolombelon'ny Kristy. Dia rehefa tsisy verse dia tsy ataonao ilay zavatra. Rehefa fantatrao fa vavolombelon'ny Kristy ianao, dia mora aminao ny mandakolikoly na dia sahirana renao. Fa raha ohatra ka pary tsy fantatro hoe prinsipa fotsiny no andavanao kolikoly. Raha ohatra ka pary prinsipa fotsiny anaovanao zavatra maro isan-karazany, dia mety ho reraka ihany ny prinsipana. Fa rehefa henonao ny atsaralay ny antso anao, rehefa henonao ny tombam-bidy ny lay ny antso anao, zany fiazakazahana rehetrarehetra zany dia zavatra efa nataon'i Jesosy daholo. Tsika manaradia anazy fotsiny. Voateraka izy dia efa fatanina ny ataony eto ambonin'ny tany. 12 taona izy dia efa niantso azy ny Maria niteny tamin'ny anaka fa maninona ianao ny aty? Zasy ny rainao nitebiteby fatratra nitady anao. Fa maninona ianao nijanona taty? Hoy Jesosy, fa maninona ireo mitady aho? Tsy fantatrareo fa eto ny tokony isy aho. Eto amin'ireto olona izay miaino ahy ireto. Mandalo daholo io fiainana rehetra io fa detay daholo. Detay satria fatany antom-pisiny. Fatany manao inona eo izy. Dia zasenao ihany koa raha vao tsy fantatritsika izany, dia manandrana foana ny ataontsika rara. Dia misy hira vaovao indray. Zany indray misy hira vaovao ohatra mahafinaritra kosa ilay hira vaovao androany. Dia ndeha ianarako iny. Dia ndeha hiaino ohatran'izao. Dia ohatran'izao tsara daholo reny fa mitodika makaiza ilay izy. Mifantoka makaiza ilay izy. Dia hozy Paul manambara, zaro izy dia miazakazaka nefa tsy manao kitoto. Dia maninona koa ilay manaraka? Mamely totoondry nefa tsy mamely rivotra. Fa inona ny ataoko? Asiako mafy ny tenako mangana ka andevoziko. Fandraona dia fantory tamin'ny sasany aza dia ho lavina kosa ny tenako. Za dia miazakazaka fa tsy manao kitoto. Rehefa nanandrana fiarahana amin'ny Tompo ianao, rehefa nihinana fiarahana amin'ny Kristy ianao, androany no fotoana anapahantsika hevitra tsy hanao kitoto intsony. Fa misy antony ilan'ny Tompo antsika. Maninona ny velona androany? Maninona ny salama androany? Maninona ny tsy dia manana olana androany? Na maninona ny tsisy olana mihitsy? Normal amin'ny fiainana izany fa tsy voatery mamorona olana foana. Ny olana ve moa tsy hisy foana? Misy fotoana tsisiko. Maninona no foronina hisy foana zany? Fomba fitenin'izao tontolo izao zany. Rehefa tsisy dia tsory tsisy olana mihitsy. Tsisy. Ko misy araka inoko mataitseko maika fa tsisy olana azo. Tsisy olana mihitsy azo. Lamina tsara fiainako. Fa maninona ny tsisy olana? Fa maninona ihany koa misy olana? Fa maninona nomena Andriamanitra amin'izao? Fa maninona ny taritina Andriamanitra amin'izao? Dia mila miroso amin'izay isika. Fa tsy olona varinany amin'izao fiainana izao intsony. Fa olona témoin, olona vavolombelona ilay niantso azy.
tsy olona misitraka fotsiny ny asa tsarobidy vita an Jesosy. Ny rasoan Jesosy izay nalatsiny ho atsika. Ny mofonaina izay nomeno atsika. Fa hoanina ray manontolo ilay izy. Dia rehefa nohanina ray manontolo ilay izy, dia tataraina amin'ny olona hoe ninana an'ilay mofo ary olona. Dia foka. Zay fotsiny inge ny témoignage. Nga ianao mila zavatra be dia be zany. Tsika inge sahirana be mihitsy mieritreritra ahoana ary. Inona ary no teneniko? Dia vao mahita le havana rehetrarehetra eto zany le hoe témoin dia inona zany no teneniko? Sokafo ny lalana tompo, sokafo ny lalana tompo. Fa ilay izy inge tsy mila zany, ninona ny ianao dia voky, izay fotsiny tantaraina. Ohatry ilay jamba ny resaka tsy fantatro izay zavatra tantarainareo any, fa fantatro naninona moa izy? Jamba taloha maheratra zao. Vita ny tantara. Fa nitondra fikorontanana manerana ny Jerosalema izany resaka izany. Frazy roa jamba taloha mahiratra ankehitriny vita fa nikorotany Jerosalema ray manontolo. Satria manina misy olona témoin, misy olona nanaiko vavolombelon'ny Kristy. Rehefa manaiko vavolombelon'ny Kristy amin'izay ianao dia maheno ianao fa mila hery fanahinao. Rehefa maheno ianao fa mila hery fanahinao, lasa ianao mivavaka, lasa ianao manompo an'Andriamanitra. Indray tsika na dia tafaraka eto ary dia ohatran'ny tsy hita hoe inona ary no resahana amin'ny lera lasa na bavatra fampieny dia ahoany tsisy inona. Valy mahita anareo ohatray foana isan-kerinandro. Nefa isika témoin. Mba miova amin'izay manomboka androany rehefa mba miona dia mba miresaka inona nataon'ny tompo taminao tamin'iny herinandro iny. Mba zany resahanao. Inona nataon'ny tompo tamiko tamin'ity herinandro ity. Fa tsy tsara kiza ny kirarindry izany. Dia ankolera izany ve tany anany ty vidiko ka témoin isika. Vavolombelon'ny fahatsarany Kristy. Vavolombelon' ilay niantso atsika hiala amin'ny famaizinana. Hitra ny fahazavany. Eto isika dia miaraka mifampahery. Zany antopisiany izao fiangonana izao. Zany antopisiany fiombonana. Andraisana fampaherezana. Andraisana fankaherezana. Andraisana famporisiana amin'ilay azakazaka satria mafy ilay azakazaka. Mafy ny entraînement, mafy tsy moramora. Dia ato isika miaraka amin'ny fanafana tahaka ilay olona manomana an'ilay Jeux olympiques ireny. Dia mifampahery ao anatin'ilay izy, raikitra ny korsa, raikitra ny échauffement, efa manomboka misy reraka sasany. Dia avy ny hafa mampahery azy mahery izy ena. Ao amin'izao ny antsoina antsika. Ao amin'izao azakazaka izao. Azakivy zany, mila mivavaka tsika. Mila manompo an'Andriamanitra tsika satria ao anatin'izany misy ny hery. Ao anatin'izany misy fahatanjahana. Raha vao misy mitady anao kitoto. Vao misy mitady anao kitoto. Matanjaka be loatra ilay fakapana an'ilay sakafo matsiro rehetrarehetra. Satria mpiazakazaka dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Zay vakitsika teo. Reny izy dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Kanefa reny dia mitady satroboninahitra mety oloha ihany ny fiarana amin'i Jesosy dia mila fahononana tena amin'ny zavatra rehetra. Miteny hafa izy dia miteny be sober. Soyez sobre en toute chose. Mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Tsy variana amin'ny zavatra izay mandalo eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy midika izany hoe tsy mba misy fifaliana mihitsy. Fa ny fosiny saina mifantoka foana. Mipanjina an' Jesosy. Mba ho vavolombelon'i Kristy. Manomana ny any anaty any. Hiazakazaka isika. Ny tena tantara mantsy raha lasina bavy mialohan'ny hamarana antsika. Ity resaka ity dia isika manao tsokonina. Fa ny devoly ny azy sérieux be mihitsy ny azy. Ny sainy ny fony ny fanahy. Ozy izy sotra masina milaza hoe any bokin'ny Apokalipsy any hoe tsy bokin'ny Apokalipsy fa Apokalipsy ilay izy. Milaza izy hoe loza anao ry tany ozy izy. Fa tonga eny aminao ny devoly miaraka amin'ny fahatezerana mirehitra. Satria manino? Fatany. Fa fohy ny androny. Ozy izy Jesosy nyresaka tamin'izy nandehandeha teto ambonin'ny tany. Za nahita Satana ozy izy. Latsaka tony ny varatra. Nahita Satana latsaka tony ny varatra.
misy niveau mantsy io lanitra io. Tsy le lanitra mangamanga zany resako fa le domaine n'Andriamanitra. Resy Satana niady tamin'ny anjely Mikaely izy dia resy dia nalatsaka izy. Fa rehefa nalatsaka izy dia mbola afaka nanana accès izy teo amin'ny voana lanitra. Dia rehefa mamaky ohatra ianao ny bokin'i Joba dia misy tantara hitanao many hoe eo Satana miara-mivory. Nisy fivoriana tao an-danitra tao dia eo Satana. Raha mamaky ianao ny bokin'i Zakaria dia misy tantara izany ihany koa, Satana mepanga any Josaph Sornabe eo anatrehan'Andriamanitra, any amin'ny tontolo, any amin'ny voan'ny lanitra. Fa rehefa tonga ny tantaran'i Jesosy dia nisy ady amin'izay dia nalatsaka Satana. Nisy ady manaraka indray dia nalatsaka Satana dia nitotona teto amin'ny tany. Dia izao filazan'ny Saotra Masina hoe tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Dia rehefa tonga izay zavatra izay dia fantatry Satana tsara fa akaiky ny fotoanany. Le akaiky nefa 2 arivo taona fa ny devoly tena conscient tanteraka fa akaiky ny fotoanany. Fa ny zanak'Andriamanitra dia mitoy manao tsokonina, mitoy manao kilalaom-pivavahana, mitoy variana amin'izay mahavariana azy rehetrarehetra. Ny anankiray izany matotra be mihitsy, miatrika komba. Ny anankiray mbola varimbarina iny. Toy hoe miaramila zany le izy dia ny ary matotra be, ny fijeriny tena efa hitanao hoe le regard qui tue. Dia miaramila ray atsy manao fotolozy, mangaroaro tsara maso. Izay le etsy andaniny. Ny anankiray atsy efa manenjana ny pilotra hitifitra azy. Izany inge favaly io, izany io devoly io. Dia tsika omeny tompo alerta zany ny sy ny fotoam-bavaka takizao. Amen. Anairana tsika hoe fa izy ianao. Fa inona ny ataonao eto? Sa inona ny mbola tianao atao eto amin'ity zao tontolo izao ety? Hitoy fotsiny amin'ny fiainana ve? Inona ny antom-piasinao hamafatrano? Hanasa vilia, karakara tokantrano, reny mandeha ho azy reny. Fa tsy reny ny hanorenana ny antom-piasina. Fa ny antom-piasina dia ao anatin'ny fo, ao anatin'ny saina, vonona ho amin'ny ataky amin'izay. Vonona avokatra ho an'Andriamanitra. Amen. Tsy zanak'Andriamanitra natao hisitraka fotsiny fa zanak'Andriamanitra natao hamokatra ho azy. Hafiriana ny vavahantsika, firy ny olona voataona antsika, firy ny olona nahareny témoigner antsika raha tsy ataontsika hoe io nge pastera miankina amin'ny tompo ange io hoe mitaona izay tiany taonina ny tompo. Fa ianao ve nanao zavatra aloha mba ahafahan'ny taony? Sa ianao ny olona fotsiny hoe mitaona izay io Jesosy ho ataony sitraponao. Ka io rehefa mahay Saotra Masina mantsika mianatra amin'izay tiany an-trano izy dia mamindra fo amin'izay tiany amindrana fo. Ka io na hiteny ary aho rehefa tsy amindrano fo io dia tsy maheno io. Ary io na tsy teny ary aho rehefa amindrano fo io mahita lalana foana izy amonjena azy. Mahay loatra ianao. Hainao loatra le resaka. Dia lasa lalana hiafenanao marina ange izany. Ka izany diso. Voavonjin'Andriamanitra foana io na iza iona aminy. Na ahoana zavatra fandehany eo. Andriamanitra tsy mifidy ampiasainy izany. Fa natao tao mivovoa raha mahatonga sainany io rehefa izay no tiany atao. Vovoa le alika hoay. Tena mila mandeha any am-piangonana. Fa kaka ianao mijoro vavolombelona izy rehefa hoe ahoana ary izany lôjika izany misy zavatra tsy arako eo ampovoany. Hoe inona ny fandraisan'ilay alika mivovoa sy ilay ho any am-piangonana. Fa aino manao an'izany? Aino manao an'izany? Fa ianao inona ny ataonao eto ambonin'ny tany? Vezivezy fotsiny, any andro fotsiny. Dia izay ve no tianao handaniana fiainana? Izay ve mety aminao? Natsoina no vonjena, nomena ny zavatra rehetra, nomena ny ekipema rehetra dia tsy navokatra ninona rehefa avy eo. Ohatran'ny hoe tatsazany ianao dia tia ny angady, tia ny lapelina, tia ny izao rehetrarehetra izao, nomenanao hatramin'ny boty. Fa ilay boty zavatra hafa no nampiasainao anazy. Boty tokony any tanimbary entinao jery firipy. Izay ny asan'ilay boty tanimbary. Fa nomena ny ekipema rehetra tsika. Mba ilazantsika ny atsaralay ny antso antsika. Ampaherezo ny fo
manana fiainam-bavaka matanjaka. Aza manao kitotoa itsony manomboka izao. Amen. Mitondra tena tsara satria fahavolombelon'i Kristy isika. Inga hatramin'ny zavatra rehetra rehetra, hatramin'ny resaka fahadiovana, fa sarotra ho an'ny olona ny aino anao. Raha ianao mikopakopaka be nefa ny any ambaninao tena fofona tsy takatra ny saina. Fa hatrany amin'izany tena hijorona ny vavolombelona daholo, atao présentable tsara ny momba rehetra. Tsy ho voninahitran'Andriamanitra. Zay hoe misy diso ilay lalana. Tsy voninahitran'Andriamanitra zany, tsy voakasika amin'ny voninahitran'Andriamanitra na kely ohatran'iny ary na tsogonao ry volonao 5 taona. Tonga dia rastamanina be ianao. Tsy olana amin'Andriamanitra. Fa ilay témoignage-nao no voatohana rehefa avy eo. Raha maimbo ny vavanao, tsy olana amin'Andriamanitra izany. Vava masina foana io, rehefa mitory ny filazantsara. Amin'izao tontolo izao lasa vava mantsina ilay izy, ny zavatra hafa ny avoakany. Ny zavatra rehetra dia atao ahafahana mahavokatra. Fa tsy ataony zavatra rehetra dia tsy manao ninina rehefa avy eo. Azonao ilay izy. Tsika nge manao fa tsy manao ninina tsika rehefa avy eo. Le anton'ilay izy tsy ataontsika rehefa avy eo. Le anton'ilay hetsika rehetra tsy ataontsika rehefa avy eo. Isika rehetra mihitsy natsoina ho amin'izany zavatra zany, fa tsy hoe pasteur rery. Tsy vitana pasteur. Ny fitoriana ny filazantsara, c'est impossible. Tsy possible zany. Tsy possible zany. Vao mainka koa isaina ny olona izay mitory an'ilay teny tsy misy kilema. Tsy vitsy zany. Ny anjaranay dia manangona olona vitsivitsy maromaro amina toerana anankiray. Na eny an-dalambe. Fa ny olon Kristy izay natsono fanjaka mpisorona, natsono firenena masina, natsono olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Reo rehetra reo dia mba ilaza daholo. Ivereno arahany ty afatra ty raha tsy tadidinao, miteny tsotra fotsiny. Ninana tena azo tsirony. Ka sao mba mahasoanao ilay izy. Izany zavatra ny tiantsika. Nanao zavatra tsika tany, misy olona mitady fanampiana, mailaka irentsika ilahy, ary anana tena. Haitsika mandresy lahatra. Raha ianao makany tsy. Ndana fotsiny, izay ny teneniko anao, ndana fotsiny. Fa rehefa iresaka an' Jesosy, ahoana reny fomba ilazako. Toko ahoana reny. Matoa tsy tsapako ao am-poko dia mbola tsy zonfo tena ny tompo amin'io. Ohatra ny tseniko ao anatiko ilay izy. Tsisy ouverture ameny Jesosy. Tsy izao zany ny fotoanan'ny tompo. Rehefa tsika manoro hevitra, manoro lalana, manoro coin sy tsy fantatro rehetra io. Haitsika ilay izy. Hitantsika fomba ilazana anazy. Manan-kambary isika. Manana resaka isika. Fa rehefa ilazany tsara ilay ny antso antsika, dia mipirina ilay izy. Averiko eto ny devoly sérieux be mihitsy. Devoly mampiasa olona manaliny, amanetsiny, amatapitrisany, anatsatsoana ny anaran'i Kristy, ilay anarana mahavonjy, ilay anarana manala ao amin'ny famahizinana, ilay anarana manavotra, manahoana isika eo anatrehan'izany. Mbola hijanona amin'ny fivavahana tsotsotra eny fotsiny. Mbola hijanona amin'ny fomba tsotsotra eny fotsiny ve? Natsoan'Andriamanitra tsika ho mpiady tsara. Natsoan'Andriamanitra tsika ho atleta. Rehefa tonga any an-trano ianao dia mametrereta an'izany, atleta. Io tsy mikoty ilay angezana, tsy zay ilay izy. Ary tsy hitako izay anaovana ankiboko koa atleta. Tsy an'ilay izy, fa ilay fiainam-panahy mihitsy. Mba fiainam-panahin'olona atleta amin'izay manomboka androany. Amen. Mampahirezo ilay namanao mba manaova fiainam-panahina atleta manomboka androany. Ny atleta ozy izy sotra masina teo mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Ataovy ny raharahanao fa mahonona tena amin'ny fivavahana. Amen. Ataovy ny asanao fa mametra limity hoe hatreto ihany. Fa rehefa ny asany mameno ny fotsika, mameno ny fiainantsika aloha, rehefa ny asany mameno ny fiainantsika, dia lasa tonga ao am-potsika io. Rehefa ny zanaka mameno ny fiainantsika, dia lasa tonga ao am-potsika io.
Za mahita hoe excuse daholo ny zavatra rehetra. Mahita fialatsiny be loatra isika. Za tena mandinika ny tenako ako. Fa tsy hoe nareo ny tiako asiana koa raha ao anatin'ilay izy. Fa tena mandinika ny tenako mihitsy rehefa miteny za tsy manam-potoana. Dia tena manao recul mihitsy mihemotra mihitsy mandinika. Tena tsy manam-potoana tokoa ve aho. Fa famarinana tsy hoe tsy manam-potoana fa tsy mahay mandam-potoana. Tsy haiko mandrindra an'ilay izy. Eto amin'ity fotoana anankiray ity tokony hiala eto dia hanao an'ilay zavatra izay tokony ho ataoko. Fa tsy manan-kery hanaovana an'ilay izy. Tsy mahay mandam-potoana hanaovana an'ilay izy. Hatreto ilay fialam-boly dia tokony tsy ratsy miala voly, tena ilaina miala voly mba midécompresse kely, mba miala amin'ny zavatra mahazatra kely dia mba mifina. Fa le fialam-boly lasa mimitatra. Le zavatra mahavariana lasa mimitatra. Atao excuse fotsiny. Ka le anina ohatra zao mihitsy ho fanaontsika. Angonitsika daholo le zavatra rehetra amina vanim-potoana iray. Za io zany tena sahirana. Ny zaza aterina, ny sakafon-drano sy karakaraina, ny tsena tsy maintsy atao nefa le tsena indray mandeha isan-kerinandro amin'ny atao. Fa miaraka atotona daholo ny fomba fanambarana anazy. Ary izay migonfla tsara mihitsy ilay izy dia tena ohatrany hoe ianao ny olombelona tena faran'izay be atao indrindra. Manerana an'izao tontolo izao. Malhonnêteté zany. Malhonnête isika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa manam-potoana daholo sika rehetra. Na izy io, na izy tsisy olona tsy manam-potoana izany. Impossible zany. Fa ny olana manana fialatsiny daholo tsika rehetrarehetra. Manakambara daholo tsika rehetrarehetra. Manano tantaraina daholo tsika rehetra. Ary manemotra daholo tsika rehetrarehetra. Dia ilay tsokonina ihany no tena mety amintsika. Tsy mety amintsika ilay hoe tena tsy hivavaka. Eto ngera misy tenena hoe zao no teneniko anao. Ianao rehefa tena tsapanao ianao tsy hiditra amin'izay sérieux izay. Aza makaty intsony. Ho avy daholo foana ihany nareo. Tsisy anao an'izany izy pasitera hoe mijanona no aza mandeha tsony zara nga tsy hivavaka tsony mandrakizay. Tsisy anao an'izany. Fa tonga ihany fa etsokonina ihany. Tonga indray mitondra voatabia tapany izay sisa nisy tao an-trano dia tia ny anahy ny anjarako androany. Fa izany rehetra izany tsy mitondra vokatra araka ny tokony ho izy. Fanandramana daholo izany. Fa fotoana amin'izay izao fihinanana an'ilay vetiny dia fizarana manolona amin'izay. An'ilay tsiro azonao. Izay fotsiny. Nangetaheta ianao dia sotro, afa-po, vita kabary. Tsy mila toriteny 10 minitra fefakadiny atsasakadiny. Tsy ho tantarainao daholo le processus na fihinanana mofo sy le fandrahoana an'ilay mofo eo amin'ilay olona. Fa mitantara tsotra fotsiny hinana dia foky. Izay fotsiny. Tsy haiko fa izay fotsiny mba naneren'ny tompo mba mila teneniko anareo fa Jesosy namoky ny fiainako. Izay fotsiny. Après izay ataonareo miakina aminareo fa mba mizara fotsiny misy an'izany Jesosy izany ihany. Ave izy afaka mitantara tsika rehetra nge samy kristianina daholo zao angentsika fa tsy mampanina anao zany fefavavolombelona ianao tamin'ny fotoana iny. Amen. Dia Andriamanitra mampiasa anao, dia Andriamanitra mampamokatra anao, dia misy etaeta teraka ao anaty fonao. Dia rehefa noana ianao dia vokisany iray, dia mamena, dia vokisany iray, mihinana ianao dia midépense. Fa tsy levona ny haninao raha hohanina foana dia eo mitorevika eo. Torevika eo, inandray manaraka. Fa mila mamoky ianao. Amen. Ny afatritsika androany. Tsy haiko na fozy na lava izay izy aloha. Tsy haiko raha nahazo firy ianao na nahazo firy androany fa izay izy ataontsika hitsangana androany. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.